ampiantsireo candidat roa amin'ny fihodinana faharoa ny fifidianana ny FFM ny alakamisy izao no iona izy ireo. Vola 40 tapitrisa ariary voadikodina tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana voaroroy ny tale général ny Sampandrara ity nanao hetsika fanerana ireo mpiasa androany nikatona ny trésor. Niakatra zato taona isan'andro ny fako miparitaka eran'ny Antananarivo manampitrotraka amin'ny fiparitahan'ny aretina ny loto sy voaroka amin'izao androm-pahavaratra izao aizan'ny PDS honimponiny. Ary farany bizina fety milatra ny amin'ny iray etsy ariary dia efa afaka manokatra tsena fivarotana vorona eto an-drenivohitra. Kely ihany ny tombom-barotra azo raha toa ka tsy mahay mitantana ireo fandaniana. Mety ahafahana manararaotra manokatra asa fivaromana amin'ny varotra vorona ihany koa anefa ato anatin'ny iray volana sy tapany. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra amin'ny farany. Ankafaliana indray no iarabananao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity hariva ity tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM enao amin'izao fotoana izao asaina hampanajana ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny lafiny trangaram-piarahamonina no entintsika nomboana ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao. 30 minitra mahery ny fampitifirana teo amin'ireo zandary sy ireo jolahy tetsy Antanimora ny asabotsy alina tokony ho tamin'ny valora sy sasany. Vokany moa dia 3 lahy saika androbakarana teo amin'ny manodidina no lavon'ny balan'ny zandary tamin'izany. Matsitradrano ihany koa ny iray tamin'ireo jolahy ary ny roa kosa naratra mafy voatifitra ary namony eny teny an-dalana iazo ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenaval. Fanadidiny Ajara Andrenatoandro. Tsy ny fandrenesana ny bobasy nandrika ny raha izay no hita tena tamora tao aorian'ny fifampitifiran'ny jolahy voatondro ho pakakeriny sy mpitandro ny filaminana ny sabotsy alina teo. Fiara 405 sy moto iray no nentinyreto olon-dratsy ireto tamin'izany. Mbola teo ampisotrosotrona teo amin'ny toerana fivarotana zava-pisotro mamamo teo amin'ny manodidina ny rota amin'izy ireo no sary ny mpitandro ny filaminana ka notifirin'izy ireo ihany koa rehefa nikasa itsoka. Basipleta iray niaraka tamin'ny bala maromaro no sarina tany amin'izy ireo tamin'ny tsy fifampitifirana naharitra minitra maro ity. Netsika avany amin'ny vanitra dia ilay tomobilina mitsofoka midina tany ambany tany dia zareo ilay olona sotro teto tsy haiko hoe tratra farany teto dia ireny tsy haiko no voatifitra fa tsy haiko ilay olona mpangalatra na hoana fa izy nitratra teto. Nisy olona tamin'ilay olona sotro teo no anisany voatifitra koa. Olona beta be tsy voaisa tsotra. Eo amin'ny tena koroty ihany angamana telo angamana zay tsy haiko tsy nahita ilay. Sady nitsoka no saika hitifitra avy hatrany ny mpamilin'ilay fiara vao nahita ny mpitandro ny filaminana sainga nireto farany no tonga aloha ka nahafaty ilay mpamily ny fatratra tany amin'ny fiara karetsaka nijanona teo amoron-dalana ilay fiara nentiny. Bobasy efa araka sapoka be mihitsy tobile efa feno lalana zany efa saika nitsoka ara dia tsy afaka tsony amin'ny circulation efa feno be. Voatifitra jojolo ny malarery ny para saratra iny vaky minitra tato dia avy any tsika nandeha avy any ambony any dia hitsofoka nakaterana eo. Izy tsy efa tsoka efa misy any bobasy any amin'ny 30 any na salana. Efa teny Analakely no nanomboka nanaraka ireto jolahy ireto ny zandary ka tena tamora voaraikitra ny fivandonana. Vola be no miodina amin'ny tsy afera resaka fakanakeriny ity eto amintsika. Raha ny fitaovana toy ny moto sy ny fiara entin'ireto jolahy ireto mahay miasa sy mitifitra ihany koa izy ireo ary fitaovam-piadiana mahery vaika no ampiasainy. Tato anatin'ny 5 taona farany efa ampolony ireo jolahy enina sy rehefa voasambotra namaty mitandro ny filaminana noho ny resaka fakana ankeriny. Saingy mbola misy hatrany izy ireo ny ankamaroany no maty eo amin'ny fotoana isamborana azy tahaka n'ity tranga tetsy Antanimora ity. Fa manoloana iny tranga iny moa dia nitondra fanazavana ihany koa avy eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tambazotra iray manontolo ary efa nialoavana fitsongona dia noho ny afara tamin'ny fifampifirana iny. Tsy nisy ihany koa ny olon-tsotra hafa voan'ny bala raha ny fanazavana avy eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena io volakandrio raha ny aona tamin'ny mpanao gazety Iajara Andrenatoandro. Efa ela no nitsikona sy nitadiavana an'ireo jolahy matin'ny zandarany sabotsy alina teo hoy ny fanazavan'ny vondron-tompoparitra ny Gendarmerie Pirenena teto Antananarivo androany. Efa nisy ny fanarahan-diso ny fanamarena-baovao samihafa ary misy ifandraisany amin'ireo jolahy mpanao resaka kidnapping sy ireo mpanao fanafiana mahery vaika niseho tao anatin'ny efa taona farany izy ireo. Dia tamin'ny herinandro lasa teo voalohany herinandro dia nisy olona tsara sitrapo napita vaovao tao amin'ny groupement Lalamanga sy ny kompania Antananarivo Ville. Napita vaovao fa misy tambazotra
na réseau na mpanao kidnappina hanao kidnappina amin'iny herinandro iny. Ohatrany vaovao rehetra zay tonga moa dia tsy maintsy ataony fanadihadiana ny fahamarinany sy zay tsy mety ho fahamarinany. Rehefa natao zay ataontsika hoe recoupement zay a dia hita fa misy tokoa le fanaovana kidnappina amina ataontsika hoe opérateur économique anankiray. Rehefa tonga zay fotoana zay a dia fantatra fa ny asabotsy ry zareo no anao azy. Ny ely tamin'ny fampahalalam-baovao samihafa ihany koa androany fa nisy ny olona iray mpianakaviana voatifitra teo amin'ny lohany nandritry ny fifampitifirana teny an-tany mora iny. Voalaza fa saika ametraka fiara eny manodidina teny io lehilahy vao amin'ny bala io. Nandany fisin'izany ny zandarmaria-pirenena androany. Tsy maintsy ny raisina ny fepetra rehetrarehetra mba ho sanatriaka isy voakasika ireo olon-tsotra zay mividy an'io pizza io. Dia rehefa nalamina teo nitetika rehetrarehetra dia rehefa andehanao ny fisamborana ny mpitany filaminana no namaly azy reo. Dia teo amin'izay famalina zay a no napisy aniny a pobasy be eno eraka tanymora sy manodidina. Natao misy zany a zay tsy ahavoakasika zay olona tsy manatsiny. Dia za mahafaka milaza fa tsisy olona misy teo a tsy nanatsiny a ka tratrana ricochet aza. Ricochet na bala efa andraisina ny fepetra sy ny précaution rehetrarehetra. Ankehitriny mpakankerin'ny maro maherin'ny 5 na 9 nitsoaka tamin'ny fampitifirana sabotsy alina teo iny ankoatran'ireo maty ny mbola ifampitadiavana. Moto-roa sy fiara 405 iray hafa no lasa nentin'izy ireo nandositra. Mbola mitohy fikarohana sy ny fanadihadiana momba izany. Mahakasika trangana fiamonona olona tahaka izay dia natolotra ny fitsarana androany ireo mpivady sy ny mpanampy azy izay namono ilay mpivarotra fiara tetsy Ambotra Raba ny fafito ny volana Jona taona 2010 sy 2010 naharitra ora maromaro ny fitaom-pitsarana azy ireo tamin'ity androany ity. Nivoaka ny didy tokony tamin'ny rora tolakandro 20 taona an-tranomaizina eny amin'ny fonjana Tanimora ho an'ilay Ramatoa raha toko Sakagadra mandrapahafaty eny amin'ny fonjany Tsiafa ho an'ilay raim-pianakaviana sy ny mpanampy azy ireo. Raha tsy hivina mody ny alakamisy fafito ny volana Jona 2010 sy 2010 no nilaza tamin'ny lehilahy iray ilay mpivady ireto fa hividy ny fiara 206 an'ity lehilahy ity. Ramatoa no nandeha ny adivarotra tamin'izany ary rangaha kosa ny andro tao an-trano. Raikitra ary fa 240 tapitisa ariary no hividanana ilay fiara ka nolazainy ilay mpianakaviana fa any amin'ny tranon'izy ireo any Ambotra Raba no aloha ny vola. Niova ny fandehan-javatra rehefa tonga tany amin'ny ilay trano. Ny fandromonan'izy ireo no vonoina tamin'ny fomba feno bebina ilay tompon'ny fiara ka rehefa maty dia nofonosin'izy ireo tamin'ny sachet ary nalevina teny Ambomanga Rova. Ny faharoapolo ny volana Jona 2010 sy 2010 moa no voasambotra mpitandro ny filaminana misahana adeloka behivavy io Ramatoa io ka izy no nanondro ny vadiny sy ilay mpanampy azy. Fanampanazavana no arantsika. Ty dossier ty moa zany dia dossier anankiray efa tamin'ny taona 2010 sy 2010 ary anisan'ny dossier songadina indrindra taon'ny aina manjery rehetrarehetra teto Andrenivohitra amin'ny hoe tamin'ny famonona Matsiravina mpivarotra automobile zany. Zay moa zany tena nisy tamin'ity dossier ty ary izy io dia mpivady miaraka ampiasa no nanatanteraka n'ilay atao hoe famonon'olona sy fangalarana n'ilay fiara saika mivarotana tamin'ny zareo. Ny mpitsara moa sy ny assesseur moa zany no amoaka ny didy fa tsy izay atao amin'ny fiarovana. Raha tahiny moa ka tsy afapo ny mpangatak'onitra dia mety apakatra ny raharaha eo amin'ny fitsarana tampony. Loza-pifamoivozana kosa indray dia divijanahary ny tsy nisy ny ainana fohy tamin'ny loza-pifamoivozana ny tranga androany tamin'ny 3 ora sy sasany tetsy amin'ny lalan'ny digy miazo an'ny Anosipatrana. Fiara tsy mataho-dalana iray nivadika ambony ambany ary nifatratra tamin'ny trano fivoahana tetỳ ambany ihany koa. Tsy nisy ny ainana fohy na dia mbola tao an-trano aza ny tompon'ny trano iray sy ny zafikeliny izay restory noho ny filatsaky ny orana. Ilay mpamily sy ny teo ankilany kosa naratra ary nentina avy hatrany teny amin'ny hopitaly. Raha ny fanazavana ireo nanatromaso moa dia nandeha mafy ity fiara ity. Ny goterna rahateo raha ny fahitana azy dia efa somary solo ary tokony nosoloana. Fanampanazavana hatrany.
dia tapaka fraizy dia nanitsy taty dia nisy olona tao anatiny anankefatra zareo dia naratra ny roa dia any amin'ny hôpitaly ilay olona amin'izao. Tsisy olona zany tao anatin'ny trano? Nisy olona anankiroa mianaka tao fa tafavoaka ihany zareo. Tao an-trano zany izay sy ilay zavikeliko dia izaho zany hoe andraitra zany nandraitra zany dia avy eo tonga dia nisy zavatra midoboka be misy tonga dia nalemy tao an-trano dia vao nijay tonga dia loran'ny tomobila nitako teo amin'ilay varavarana dia lasa mianaka tonga dia mivoaka sady mitomany fa izy efa midoboka be mihitsy ny tonga dia nitatra be dia nitsikilo tonga dia loran'ny tomobila tonga dia sady nitsitrika be nandray ilay zazakely. Eo amin'izay trangara-piarahamonina izay moa dia ilay mpianakaviana iray no maty notifiry ny jolahy teo amin'ny tendany dia tsy ankarobato nisy abotsy alina teo vola enetsy sy iray tapitisa no lasan'ireo jolahy tamin'izany efindra tao amina trano iray hafa teo ankilany no tafiany ity jolahy ireto ary efa avy nanafika tao amin'ny trano ilany lamba firakitra sy kojakoja fampiasa an-dakozia no lasan'izy ireo tamin'izany asa ratsiny izany. Fa tamin'ity androany ity ihany koa no nanatanteraka fitokonana fanairana n'ireo mpiasa eny aneviny tahirim-bolam-panjakana anton'izay no izay nilazain'izy ireo famfanendrikendrena ny tale jeneraly n'ity sy ampandraraha ity ho piray tendro amin'ny fanodikodinana lela vola 40 ariary ny tale jeneraly ny trésor Orlando Robomanana izay efa nohainono ny zandary hatramin'ny asabotsy farany teo Ildasinjo. Tsy voasampany fa efa intelo no nisina andrakandrana moka lela vola goavana toy izay nitranga ny farany herinandro teo raha nambaran'ireo mpiasa teo amin'ity sampandraraha ity. Tsy eken'izy ireo ny fanaovana azy ireo fitaovana amin'ny fanodikodonana ny volam-bahoaka. Tsy mbola vo izao io antsojay io ho an'ny BCM fotsiny ary ho an'ny BCMM fotsiny ary bureau de cadastre minier de Madagascar efa fantelony zao io mbola be de be zany ny anatsojay atao pression zany ny fandrahonana teo efa tena miatra manena mihitsy izy araky ny efa voalaza teo zany fantatre tsara mihitsy zany hoe tsy mety amin'ny akamaroany le fanadiovana atika atao satria mikasika ny tombontsoan'ny zy olombitsy ataontsika le hoe tonga amin'ny fitenena hoe tsy maty voalavo kibo moa izy ity zany. Tsy nanaiky ny ray tsokombakomba tamin'ireo nanana eritreritra ratsy amoaka ny vola ireo mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana nanda izany ny tale jeneraly n'ity sampandraraha ity ka nampanatsoina teny amin'ny mpitandro ny filaminana voatondro ho piray tendro tamin'ny mpanao asa ratsy izy ity. Ny teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana izay milaza fa misy ifandraisana amin'ny olona ambony izao zavatra mitranga izao fa ny endrikendrehana izay tsy eken'ny mpiasa ka hanovan'izy ireo izay etsika fanairana izay androany. Tsy vo zao indray mandeha na indroa no ny fikasana ny androba ny fanany volam-panjakana fa efa fantelony zany zao mpiaka ato anatin'ny BCMM zany hoe ny bureau cadastral minier de Madagascar izay mitentina 40 miliara ariary mareny etona fa ny tale jeneraly izay nanakana ny famoahana ny vola io indray no voantso teny amin'ny brigady teny fiadanana ka izay indrindra zany no antony anaovana enjy fitokona satria torotoroka azo lazaina hoe torotoroka lizy azo lazaina hoe satria nitorina azy dia hoe firaisina tsokombakomba famoahana ny vola kanefa marina etona fa izy no nanakana ny vola ary io vola io tsara marina fa tsy mbola nivoaka ary tsy hivoaka mihitsy ihany koa. Tsy nijanona teo ity resaka ity fa nisy avy hatrany ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bolo io maraina io izay nanamafy fa manohana ny tompon'andraikitry ny trésor izy ireo. Ao anatin'izay communiqué zany zany tena hitanareo ny vetikevitra sy ny fanapahan-kevitry ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny finansa mba ho fanohanana ny etsy ataon'ny direction générale trésor androany sy fanoherana ihany koa ny zavatra mety endrika atao amin'ny teknisianina eto amin'ny firenena. Zay no FDB ka hitanareo atao rinato reto ny tatana rehetra atao amin'ny ministera. Napafantatra noho izany avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana fa efa misy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ireo atota taratasy mivezivezy mikasika ny sorabola hisorohana ny osika. Fanairana ihany ny etsika nataon'ireo mpiasa ny tahirim-bolam-panjakan'ireo androany raha ny fanazavana hiverina andray ny asan'izy ireo manomboka raha ampitso hitodika indray amin'ireo mpila raharaha eto aminy. Namafisin'izy ireo raha teo fa nanerana ny Madagasikara ny etsika natao androany iny.
Vaovao makasika ny lafiny ara-politika kosa indray dia iverina ampiantso ireo kandida amin'ny dingana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena indray ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM tapoka moa izany nandritra ny fivoriana farany tanteran'izy ireo tamin'ity taona ity raha ny fanazavana azo dia nametrahana ny fitoniana no votoantony lahadinika raha tsy aivina dia efa nisy ny dina ny fihavanana angatahany ity androm-panjakana ity osony avy ny ireo kandida tamin'ny dingana voalohany saingy vitsy no nanoana ny antson'izy ireo reto faran'izay mila mambabo ny fonony vahoaka anefa dia tsy sarotra intsony ny manao ny fiantsona ka ny alakamisy ho avy izao no iarahan'izy ireo miaona amin'ny FFM fanampanazavana. Amin'ny alakamisy zany zay dia efa taratasy amin'ireo fifaninana rôlahy mba ampisehoany amin'ny vahoaka malagasy ino aneviny mikasika zany fampihavanana izany satria zavatra masina amintsika io zavatra io. Dia eo ihany koa izy ampiseho ihany koa hoe ahoana zany ny heviny amin'ny satria inona moa no mahatonga raha sosoriny ity krizy lavareny eto amintsika ty dia mila zavatra tokony zavatra amboarina zany. Zay ny ataony ato amin'ny FFM hoe mila le hoe refondation de la nation malagasy. Nanambara ny fahafampony moa ny FFM tamin'ny ezaka vita nandritra ny fifidianana dingan'ny voalohany teo indrindra ny fampihavanana ireo kandida misa 3 zay nanjara tamin'ny fifidianana dingany voalohany teo. Fa vehivavy iray 70 taona hanona mony ainy vokatry ny firotsahan'ny tany noho ny fahasimban'ny trano tetsy ambonina mpamarinana ny asabotsy Foalahady misasakalina raha norana sy faky no natonga ny fiotsahana ny toerana ihany koa izay kisilasila raha teo. Tokantrano roa no tena niaran'ny voina ka ny iray tamin'ireo no nisy namony ainy ary nisy ihany koa ny olona telo hafa izay naratra Kaitan Andreatsilava. Toerana iva sy ny amoron-drano ihany no tandindomindoza amin'izao fahavaratra izao na ireo azo lazaina fa ambony toerana ihany koa. Tsy rano niakatra no seho teto ambanina mpamarinana fa tany niotsaka vokatry ny rano sy ny fako nentin-drika avy any amin'ny faritra avo. Vokatr' izany, trano iray no rava tanteraka, iray hafa ny otsaka amin'ny ampahany, trano roa mifanao ambony sy ambany ireo, iray namony ainy tototry ny fotaka, telo hafa kosa naratra mafy, manazava ny zava-nisy ireo nanatry maso. Satria efitra telo trano zany dia rehefa ninjera le izy dia nisy ohatry nisy lavaka zany trano le olona anankiray nahafahany nandeha voaka namonjy olona, niantso olona, dia rehefa niantso olona tamin'iny izy zany dia nivoaka moa zany ny olona dia tafavoaka misy zazakely anankiray eo amin'ny 7 taona eo le zaza dia tafavoaka koa le zaza dia niantso olona amin'izay izy dia nisy olona anankiroa zany voatsindry tao fa rehefa vonjen'ny olona zany le olona anankiroa dia tsy naninona dia nisy trano anankiray moa hitsy zany izy ambany hitsy fa efa vita moa izy zany hitantsika eo fa tototra ny tany tao zany le nisy an'le kisivavy anankiray maty voatsindry ny tany satria variana tato ambony zany le olona dia ohatrany hoe taraiky le famonjena le anankiray tato ambany tato dia tsy avitra tsony ny ainy. Ny problème an'io zany amin'ny andavanandro amin'ny isa-taona fanarian'ny olona fako ery ambony ery dia rehefa manomboka ho avy ohatran'izao ny orana dia hoentin'le ohatry ny lakan-drano dia hoentin'le rano mandeha dolodolo le fako dia taritiny miaraka amin'iny le fako sy le zavatra rehetra manoto anany ohatrany hoe tany hazo any dia taritiny iny dia izay mampatonga an'io zany isa-taona zany tsy maintsy raha vao manomboka ny orana dia tsy maintsy misy zavatra mianjera foana satria le fako be dia be arindra morony amin'le lakan-drano dolo. Tsy vao izao no nitrangan-javatra toy izao ny ety amin'ity faritra ity. Tamin'ny taona lasa efa nisy ranorana nandravatrano sy WC tety an-toerana. Tsy nisy kosa ny ainana foy tamin'izay. Hiakatra ny rano vokatry ny rotsakorana. Miamarefo ireo fototra-afitrasa tsy dia mafiorina. Manoloana ny zava-misy, manao antsoavy ny tompona andraikitra eo anivon'ny kominina ambanivohitra Antananarivo mba samy mitandrina ny tsirairay-tsaika navaka na ny amin'ny toerana ambony toy itony na eny amin'ny toerana iva. Fa imbetsaka izay nanao antso tamin'ny vahoaka ny eto Antananarivo zany mba hoe ho mailo daolo rehetrarehetra tsy hanaonao foana zany amin'ireny construction atao ireny fa hijery ny zavatra atao ary tsy eny ambonin'ny zavatra pidi-doza akory no anorina n'ireny trano na hipetraka fa tsy maintsy jerevana tsara ny didinay zany zao amin'izao fotoana izao dia fa manao manampina n'ireny na mamerina n'izay zavatra simba arak'izay zava-misy eo ampelantanana. Ka raha manao zavatra ianao zany dia tokony haka aloha fahazahon-dalana na autorisation ahafahana manara-maso an'ireny asa rehetra atao any anatin'ny fokotany sy any anatin'ny boriboritany rehetra ireny.
Ankehitriny na trano na hazo na tambon'olona na andrin-jiro izay rehetra ina fa mety azeran-drivotra na ny ranon'orana dia tokony holazaina eny anivon'ny mpamonjy voana avokoa mba hisorohana ny fahavoazana tahaka izao. Tsy hifarana ny vanim-potoana ny oram-be raha tsy any amin'ny faraparan'ny volana febroary any ho any. Any amin'ny volana janoary kosa dia ho tombanana fa hisy rivo-doza voalohany andalo eto Madagasikara. Mipotra avokoa ny loton' Antananarivo anatsikafiny orana tsy fahombiazany ny fomba fanadiovana ny renivohitry Madagasikara. Tato anatin'ny 5 andro farany miparitaka manerana ny arabe ny lalan-kely sy ny fako tafiakatra 100 taona isan'andro ny eto an-drenivohitra rakely indrindra. Mitaraina avokoa araka izany ireo izay mipetraka manodidina ny dabapako, tsentsina ireo lakan-drano rehetra misy eto an-tanan-dehibe no ireo fako ireo. Aina mafy ihany koa ny aretina samihafa nandriana Rajanson. Rotsakorana mbola tsy nilay fito mahafavaratra ny fahavaratra fa voafanombohana izao. Rano fanazavana voaray tamin'ny mpamantatra ny toetrandro. Tsy mbola ny ranon'orana ankehitriny no atao hoe fahavaratra na dia efa ao anatiny azy isika. Vao 5 andro eo izay atsingevan'ny rano eran'ny tanàna ny fako amin'ny faritra maro. Mitaraina amin'ny fiparitahan'ny fako amin'ny arabe sy ny fiangon'ny fako amin'ny dabapako ny mponina. Hita taratra amin'ny faritra maro fa tsy azo iainana intsony ny fako noho ny latitra sy ny fofona. Tena masisy be mihitsy le fako tsy azo iainana mihitsy fa na ny rivotra hoentin'ny avy any Antsimony ary dia tena tsy azo iainana. Manjary manakatona n'ity trano ity foana zany isaka ny iainana. Raha vao mandeha ilay rivotra na ny lalitra ary dia miditra aty an-trano nefa nohatra tsy rarahin' le olona. Le mpanary sordira koa moa ataony eny ivelany eny foana zany le fako dia tsofin'ny rivotra mandeha makaty fako sase feno aty ambodiny tobila aty dia manjary mamafa koa zany. Hatramin'ny sin'le tsy zany zao nampitobaka be an'le fako. Asi isan'andro zany izy zao alainy le roa foana isaka maraina. Isaka maraina izy miezaka maka an'io foana eo. Dia tsy haiko aloha mitobaka be zany zao fa tsy hoe ahoana ny problème mantsy le roa any. Tahaka ny zava-misy any amin'ireo tsena lehibe hafa eto an-drenivohitra ho an'ny tsena eto Anosy miezaka ny manatitra ny fako eto amin'ity toerana fanaripako ity ny mpivarotra sy ny mponina. Na izany aza tsy maharaka ny dabapako. Tsentsina avokoa ireo lalan-drano misy eto an-tsena Anosy ka mihoatra aty amin'ny lalan'ny mpividy ny fako sy ny rano maloto. Miantraika amin'ny vantana amin'ny fahasalaman'ny olona manodidina eto araka izany ny fako. Ny fako eto aminay zany dia tena tsy rariny loatra izao hoe na le fahasalamana zany lasa tsy misokatra mihitsy satria ohatra ny loto foana zany ny ainanay dia voageja amin'le loto ny tena fiainanay amin'ny andavanandro amin'ny akapobe fa mba mila mba asorona le loto eto Anosy fa tena mijaly be zay. Amin'izao avy zao ny fako sady maimbo rano morana ny dalana tsy ajiny. Fiainana izy isan'andro aloha dia tsy mety satria hafa le ao anatin'le ao anaty vaka no le miparitaka ohatr'izao zany. Zao zany hitana hoe maloto le izy no le ao anatin'io satria ao izay afaka mba hoe maka izay alainay dia ohatr'izay zany le izy tsy mety aminay dia fako miparitaka be. Fa tsy mandeha le izy fa masisy le fako dia tsisy mpividy le entana. Manda ny rano mandeha ny orana dia mitsetsina ny kanal amin'izao amin'le loto. Naiza eto an-drenivohitra saika mitovy ny fitantaran'ny mponina. Tsy dia mandalo maka ny fako eny amin'ireny toerana ireny intsony ny mpiasan'ny commune amin'izao. Mahalana izany hoe indray isan-kerinandro izy ireo no manangona ny fako. Tsy maharaka intsony ny fitaterana ireo fako eto an-drenivohitra. Ny fotoana tahaka izao izay andrandrana ny fampitomboana isa an'ireo fiarabe mpaka sy mpanala ny fako. Ny fitombon'ny fako rehefa fahavaratra raha teo efa tsy vaovao intsony. Saingy miverina lava isan-taona ny olana Antananarivo momba ity tranga mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny vantana ity. Fako etsy, fako eroa, fako eran'ny lalana tsy vitsy ny mponina Antananarivo no vakivava sy loabava ary rehefa mandeha amin'ny rotsakorana mahita ny zava-mitranga etsy Analakely hatreny Anosy amin'ny afitsiko ny fako. No eo anton'io dia miezaka ny manao antsoavy ny vavonan'ny fikambanana tsotra iray antsoina hoe AMI mba hametrahana ny fanjakana PDS eto Antananarivo noho ny fahavoazan'ny tanàna. Ny resaka fako eto an-drenivohitra moa izay hita fa efa lasa soavaly ny ireo mpirotsakovidiana député sasany eo amin'ny asa maika samihafa fanampanazavana. Zany hoe tanàna Antananarivo misy mpitarika izany satria renivohitra Madagasikara ity raha tsy ilaza fotsiny tsika ny fivangon'ny fako sy ny loto manodidina an'ity tanàna Antananarivo ity dia toa lasa mifampiandry satria tsy misy mpanapa-kevitra ary tsy misy mpibaiko ao anatin'izany commune urbaine Antananarivo zany. Izany indrindra no anaovana antsoavo amin'ny fomba izay aingana indrindra mba angatahana ampitiavana tompoko mba ho asiana PDS ity tanàna Antananarivo ity.
Amin'izao katoky ny orana izao ihany koa dia miasa miafy ireo mpamonjy voina misy ny fitaovana moa fiara roa sy fitaovana famonjena voina maherin'ny 100 tonnes no natolotry ny départementany Vendée avy atsy Frantsa ho an'ny mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra marain'io tetsy amin'ny fobeny ny sampana mpamonjy voina tsara lalàna. Nandritra ny fankalazana dia nisy ihany koa ny fanomezana mari-pahaizana ho an'ireo mpandrarano niatrika fiofanana nandritra ny 2010 andro eo anivony ity sampana mpamonjy voina ity. Tanjana moa ny anamafy ny traikefa sy ny fahaiza manao ary ny atsarana hatrany ny asa famonjena tanterahany izy ireo eo anivony fiarahamonina ny taona 2010 ratsahivina no nisy ny fanaovatsy ny mariky ny fiaramiasa eo amin'ny sampana mpamonjy voina eto andrenivohitra sy ny départementa Vendée avy atsy Frantsa raha tsy nanana afa-tsy mpamonjy voina misa 70 neto Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Fa ny iray volana katroka mialohan'ny fetin'ny Noely sy ny farantaona ahoana ny hevitra raha ampiasa vola amin'ny faritra vorona ny olona iray amin'ny fetin'ny Noely faran'ny taona nanao fanadihana mahakasika izay ny mpanao gazety ka izay no nalalana fa iray hetsy ariary dia ahafahana manokatra tsena fivarotana vorona ho an'ny etsy amin'ny tsena fitiavana ambodin'ny sotro dia fianakaviana hatrany amin'ny 30 no movelona amin'ity asa fivarotana vorona ity fanadidina. Fianaratsoa hatany fotsy Ambatolampy no faritra tena kanan'ny vorona amidy eto amin'ny tsena fitiavana ambodin'ny sotry. Faritra vorona migadiny ny eto afatsy antsinjarany. Izany hoe mora kokoa raha ampitahaina amin'ny hafa. Saika ireo mpivarotra rehetra eto Antananarivo no maka entana eto. Tsy dia sarotra ny mampiasa vola amin'ity sehatra ity. Iray hetsy ariary dia ahafahana manomboka ny asa ary mahazo gana sy komisa 20 mety ho lafy ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ho an'ireo mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana dia ny akoho no tena mandeha ka azahoan'ny tombony 10 ariary ny iray. Izany hoe 2 alina ny tombony amin'ny akoho folo. Ny gana izay somary lafolafo kokoa ary sarotra amidy dia ahazoany izy ireo tombony 2 ariary. Izany hoe 4 alina ariary ny tombony amin'ny folo isa. Vola bebe ihany miasa amin'io raha ohatra hoe varotra koa sy vorona ohatra izao. Mahatratra any amin'ny 9 alina mahery ihany 7 alina arakarany. Alay atelo hetsy 2 hetsy ihany fa tsy ihany. Entana 20 izay raha amin'ny 2 alina masoka reny. 2 hetsy eo amin'ny 2 hetsy na 3 hetsy mahazo amin'ny akoho ano izay eo amin'ny akoho 30. Gisa aloha izay dia vitsy kely ny azo izay satria ny gisa lafolafo ny gisa dia vitsy kely ny azo. Fa tsy vezivezena nefa dia indroa anatin'ny tapa-bolana ireo mpivarotra no maka ny entana. Izany hoe mba tsy halany ny saran-dalana sy entana be loatra. Tafiakatra ny amin'ny 5 sy 1 alina ny saran'ny entana misanda 1 hetsy ariary. Maro ihany koa anefa ireo mpivarotra no tsy afaka maka entana raha tsy lany avokoa ireo akoho sy vorona amidy. Mba ahafahan'izy ireo manana saran-dalana ho an'ny entana sy ny olona haka ny vorona ivelana Antananarivo. Arakaraka izay alafosany. Efa malafo ianao dia mandeha maka moa tsy malafo ianao dia efa miandry entan'ny olona. Arakaraka izay alafosany. Izay alafosana an'ilay entana amidy. Izao zao tsisy tsena mihitsy. Indray mandeha anatin'ny herinandro zao mety tsena amin'izao. Ameritra Tosika, Arivomamo, Atsirirobe. Tsena zao mbola ratro be dia indroa ihany isan-kerinandro fa tsy lasa ndraika. Somary any tsena zao ratro be eo. Araka ny kajikady tsotsotra ho an'ny fanadihadiana dia ny sakafon'ny biby amidy no ilaina fitandremana mba tsy hiaotra ka hakely ny tombom-barotra. Ho an'ny akoho misa 10 mahalany katsaka 1 kilao izany hoe 2 ariary anatin'ny iray andro. Ny gana kosa indray dia mahalany betsaka noho izany dia mandany 2 kilao ny 10. Izany hoe raha tambatra 5 ariary ny sakafo ny vorona amidy anatin'ny iray andro. Sakafon-dreo mandany be. Sakafon-dreo 5 000 ny kilaoko arakaraka ny habetsahany entana. Raha kelikely ny entana dia efa vitana katsaka 2 kilao. Raha bebe ny entana mahalany 5 kilao. Nefa izay tsy maintsy vidianao isan'andro hohanina. Rehefa ny akoho aloha izao dia akoho 20 1 kilao. Izay izy mihinana kelikely tsy voky. Nefa ny kilao ny kasaka izao 10 mahery. Izay mbola kotianao anatin'ny masaka reny. Ny gana tsy haiko aloha fa ny anay gana sy mitazona gana ela be izay. Rehefa fety izay vao maka gana betsaka.
fa raha ohatra ianao zao manana akoho telony zato dia ko teo amin'izay fa akoho 20 ny 1 kilao dia 4 kilao zany nefa izay mbola ko tianao anaty masaka rena izay vao maka tombary. Ho an'ireto mpivarotra tsy sotry amin'ny tsena fitiavana dia tsy mijanona ela ny entana varotan'izy ireo, indrindra amin'izao akatiky ny fety izao, enina dia andavanandro aza. Afaka mampidi-bola amin'ny akosigana izany raha toa ka manana iray hetsy ariary entina manomboka, farafahakeliny io antapitisany ny vola ampiasaina vao afaka miantsena sy mivarotra vorontsiloza sy gisa. Iray volana katrika melohan'ny fetin'ny Noely, iray volana sy herinandro melohan'ny fetin'ny farantaona. Ho an'ireo fetsy afaka mividy vorona dian'izao izay mbola moramora kokoa, 7 arivo no mahazo akoho raha toa ka 9 arivo kosa ny gana. Iakatra hatrany amin'ny 5 arivo sy 1 alina sy 4 arivo sy 1 alina izany rehefa tongotra ny fety raha toa ka isandatra any amin'ny 7 alina ariary ny vorontsiloza ary mahatratra any amin'ny 5 arivo sy 4 alina ariary ny gisa rehefa tena tonga ny fety. Andro resam-pirenena natokana hiadiana amin'ny herisetra tsy ny vehivavy irery foana no hiarany herisetra ao an-tokantrano, tsy mahagaga ny olona intsony ny mahare vehivavy mamono vady, ny fifandeferana ihany anefa no antoky ny tokantrano milamina. Hilda Asinjo. Vehivavy saro-piaro, leo ny miaritra ny adalambadiny renim-pianakaviana Mamolava, tranga maro no mahatonga ny vehivavy manao herisetra ao an-tokantrano. Tsy vao ela ny teny anivon'ny polisy-pirenena misahana ny herisetra tao an-tokantrano no nisedra seho iray sahala amin'izay. Novelesin'ilay ramatoa tamin'ny tavoahangy ilay vadiny. Tsy vaovao intsony no mahare hoe ramatoa mamono ny vadiny ho an'ny olon-tsotra. Efa maro zany. Nahita hoe vehivavy indray no mamono lehilahy ao anaty tokantrano. Efa nahitako. Dia ohatrany ahoana fiseho an'izay inona ny antony mampatonga ilay vehivavy mamono lehilahy? Problema ihany ny fidiram-mola ninona amin'ireny. Efa nisy zany ka misy vehivavy manatsatoka antsa lehilahy. Inona no mety antony zany raha ny eritreritra? Amin'ny ankapobeny aloha dia resaky fahasarotam-piaro. Misy karaha tsy dia matetika. Efa naheno aloha fa tsy dia matetika. Tsy fahampian'ny fifampiresahana sy ny fifampatokisana no mahatonga ny ady matetika ao tokantrano. Isan'ny antony iray tsy azo tsinontsiniavana koa anefa ny olana arabola. Na ho inona, tsy misy olana tsy voava amin'ny saina milamina. Ny fanajaka tokony atao zany mba tsy famono vady ao an-trano dia ny fanajana ihany dia fampatoky tsara. Anetana ny fanjakana isy an'le anoy an'le fitovian'ny genre. Vady ao an-tokantrano? Tena tsy hitantsony za fa le adina vady ray le vola koa tsisy moa mila vaniny le lehilahy fiainana sapy. Dia inona ny tokony atao mba hoe tsy hampisy an'izay ady lava ao an-trano izay? Samy mandefika zany ny vady fa nga hitantsony mba salao mandefika. Mila fampiresaka. Mila fampiresaka tsara ny vady, zava-misy rehetra dia fampiresahana daholo. Raha ny antontanisa tsy latsaka ny telo isan'andro ny fitarainana voaray, eny anivon'ny polisy misahana ny herisetra ao an-tokantrano. Ankoatra ny ady, mety andratra ny iray amin'ny mpivady miteraka olana, eo amin'ny toe-tsain'ny zaza ihany koa ny korotana ao an-tokantrano, hoy ny mpitsabo saina. Amarana antsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity takariva ity dia ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izana entina amintsika moa isan'andro manomboka izao ireo olana na tranga miavaka maneran-tany ka voarakitra ao anatin'ny Guinness Record ho amin'ny taona ho avy 14 sy 2 arivo io. Isan'ny nahavariana amin'ireo olona miavaka maneran-tany ireo ny teratany anglisy iray antsoina hoe lelan'ny Franco. Andeha ho fantaritsika vetivety ny zava-bitany ity vehivavy ity. When I was 19 years old, I went to... Mampietsika ny vatany toy ireny tsy misy taolana ireny, ity vehivavy anglisy iray vao 20 taona ity no vehivavy mora miforitra na sopla indrindra eran-tany. 10 sekondra no hanaovany lelan'ny Franco ny elanelana 20 metatra amin'ny fihetsika tahaka izao. Mirondrina ny aoriana izy ka ny tanany sy ny tongony no miara-mandeha, fihetsika maro no vitany amin'izany ka antony ny fatenany boky Guinness azo vehivavy mavita fihetsika maro indrindra ka mavita pôzy sy fihetsika maro amin'ny vatany. Toy ny mikarakara ny sakafony amin'ny tongotra 2 ohatra. Misakafo tsy mampiasa tanana, hatramin'ny mianatra sy mamaky boky, fa azaratena hatramin'ny 7 taona no mahatonga azy havita fihetsika toy izao. Raha ty amintsika no mampiseho talenta etsy Analakely ity tovovavy anglisy ity, maro no atsiary ilay fomba fiteny hoe io ilay tsy misy taolana, saingy amin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny tongony ihany no mihetsika. Dia izay ihany koa no mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray.